Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirabantsika rehefa afaka ity talata fahafolon'ny volana martsa ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny pistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko fahatelo, Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Anaka, aza vela isy amitaka anareo izay manao ny marina no marina. Eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy fahasivy, izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Amin'ity teolojian'i Jaona ity na fanazavan'i Jaona momba ny mahazanak'Andriamanitra ny olona, ny toetra ny zanak'Andriamanitra dia mazava tsara fa anankiray amin'izay toetra ny zanak'Andriamanitra dia tsy mahay manota izy, sady tsy manota izy no tsy mahay manota. Any amin'ny fiatomboany ity soratra masina ity toko fahatelo zany dia izao ny tenin'ny Jaona: indre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia niantsoany antsika hoe zanak'Andriamanitra. Indre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia niantsoany antsika hoe zanak'Andriamanitra. Jaona eto nefa dia maneho fa na dia zanak'Andriamanitra azy sika dia mbola tsy naseho feno ny toetrantsika rahatray. Zany hoe izy amin'ny andinin'ny faharoa manao hoe na dia zanak'Andriamanitra azy isika nefa tsy mbola naseho izany ho toetsika rahatray. Ina moa dikan'izany? Dikan'izany dia izao: itsika mba olombelona dia mpanota avokoa, mazava ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina, ny olombelona dia mpanota avokoa. Tsy misy zany olombelona na iray ara tsy manota. Rehefa mitenitsika ilay olombelona dia ilay olombelona amin'ilay ilay ataoko hoe natiora mampanota azy. Raha miteny hoe natiora dia tsy ilay hoe voajanahary akory fa ilay olombelona mpanota, ilay Adama zany io. Saingy nisy lalam-pamonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona ka dia nomeny ny zanany hamonjy ny olombelona araka ny tenin'ny Jaona. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanafenana mandrakizay. Io olombelona io zany rehefa nandray ilay famelan-keloka nataon'i Jesoa, ilay io olombelona io rehefa novonjen'ny tompo tamin'ny rano sy nomeny sy nandray ny famelan-keloka nataon'ny tompo tao amin'ny hazofijaliana dia hoy Jaona manao hoe manjary tonga zanak'Andriamanitra izy. Manjary tonga zanak'Andriamanitra izy. Saingy ilay sata mahazanak'Andriamanitra azy dia nitaingina teo ambony ilay maha olombelona mpanota. Ka izao araka ny tenin'ny Jaona dia tsy tena mbola miseho ilay tena toetra tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra. Dia eto antsika hoe tahaky ny hazo grefy anankiray. Raha ohatra ka ohatra raisin'ny Paoly amin'ny epistila ny Romanina, maka ohatra momba ny grefy Paoly, ataovy hoe misy manana hazo ianao zany, misy hazo izay ataovy hoe ambolena, ohatra hoe mamboly manga ianao na mamboly asa zavoka ohatra. Dia rehefa mamboly an'iny ianao dia mety tsara tsiro be ilay manga, nananao azy mety manga tsara be lay nohaninao dia nambolenao ilay manga. Rehefa rany kosa io manga io dia izao tsy voatery ho manga tsara ny voakeo fa mety manga ratsy be mihitsy, tsy arak'ilay manga nohaninao, tsy arak'ilay manga nohaninao, tsy arak'ilay manga nandrasanao, ilay manga nambolenao tao.
fa manga ratsy. Ny manga nambolenao manga tsara be mamy tsara, fa rehefa mivoaka kosa de manga ratsy kely. De inona no mitranga? Lasa ianao manao grefy, tapahana lay lohan'le manga iny zany de mamboatra manao grefy ianao. De amin'iny grefy iny rehefa avy eo dia lasa misy manga tsara, lasa misy manga tsara. Lay manga tsara de zao naniry teo ambonin'lay grefy, teo ambony le fototra manga ratsy. Le fototra manga ratsy io zany teo mandrakariva, namelona lay manga vaovao. Le manga vaovao tsy nisy raha tsy teo le manga ratsy, tsisy le manga le nataingina teo ambony lay grefy iny zany dia nivelona tam'lay manga ratsy, nivelona tam'lay manga ratsy iny lay manga vaovao. Ary de tahak'izay lay sary anoharany Jaona azy manao hoe mbola tsy tena mbola tsy ao anatin'ny fahatanterahana akory tsika eto ambonin'ny tany, mbola tsy ao anatin'ny fahatanterahana akory tsika eto ambonin'ny tany. Ary io le tenenin'ny Paoly amy Romana toko 9, toko 7 no marina kokoa. Hoy Paoly manao hoe ao anatin'ity tenako ty de zao misy zavatra anankiroa, misy faniriana hanao ratsy ary misy faniriana hanao tsara. Ato anatiko eny ihany lay faniriana hanao tsara, ary ato anatiko koa nefa le faniriana hanao ratsy. Fantatro le ratsy fa ataoko ihany, fantatro le tsara fa tsy vitako ny manao azy. Zay le hoe eo ambonin'lay manga ratsy no maniry ilay grefy hanome lay manga tsara. Asa mora azo atao grefy ny manga. Fa ohatra ny raisitsika azontsika atao ohatra hoe mety ho mipaiso na ohatr'izany. Fa azonao ny tiana lazaina. Ary dia eto ary Jaona de manazava manao hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vono mitoetra ao anatiny. Mazava tsara zany hoe ny olombelona rehetra te manota avokoa, kanefa ho Jaona manao hoe tena azo atao koa zany, azon'ny olombelona koa zany ny tsy manota. Ny olombelona rehetra amy maha olombelona azy, n'iza de manota avokoa. Saingy eto i Jaona de zao tena azo ataon'ny olombelona rehetra koa nefa ny tsy manota. De inona le lalana ary? Inona lay lalana avany am'lay ohatra tam'lay grefy teo? Ohatra tam'lay grefy teo, ny zanak'Andriamanitra no tsy manota intsony. Zany hoe avany am'lay olombelona mpanota avokoa. De zao rehefa nandray an' Jesoa, rehefa nandray le famelan-keloka atao amin'ny hazo fijaliana de tonga zanak'Andriamanitra ary naterak'Andriamanitra. Araka ny hitantsika amy Romana toko 9 manao hoe izay rehetra itoeran'ny fanahin'Andriamanitra no naterak'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, ary io fanahy io rehefa ao anatin'ny olona de mibitsibitsika amin'ny fanahiny. Hoy Paoly de miara-miteny ihany manao hoe zanak'Andriamanitra. Ny fanahy masina no miara-milaza amy fanahitsika fa naterak'Andriamanitra isika, fa zanak'Andriamanitra isika. Averin'ny Jaona Andriamalio amy teolojia ao amin'ny Jaona toko 7 manao hoe nateraka indray ny olona. No zany dia amafisiny tsara eto manao hoe raha avany amin'ny olombelona mpanota makany amin'ny olombelona tsy manota intsony na tsy afaka manota intsony de tokana ny lalana naterak'Andriamanitra. Ary rehefa miteny hoe naterak'Andriamanitra isika de tsy hoe niditra tao akibon'ny indray fanondrono Nikodemosy, fa nateraka indray tamin'ny alalan'ny asan'ny fanahin'Andriamanitra, nateraka tamin'ny finoana any Kristy, amin'ny finoana, ny finoanan'i Jesoa ho mpamonjy sy mpamela heloka atsika, mahatonga atsika ho nateraka indray zanak'Andriamanitra. Tsy hoe nateraka indray olombelona, fa nateraka indray tonga zanak'Andriamanitra. Dia io any manazava Jaona, ozy manao hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra de tsy manota. Io tsy tsara dika ny teny malagasy, le teny hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Amintsika teny malagasy, amy teny malagasy atao le hoe tsy manota dia tonga de matoa teny tokana harenan'ny teny malagasy kosa zany eto. Fa amin'ny anoratany Jaona azy dia misaraka le hoe manao ota sy amitsika mantsy de matoa teny ray ihany no teny hoe manota, fa amin'ny ampiasain'ny Jaona de tsy teny ray akory ny hoe manota, fa teny anankiroa, manao ota, zay no izy. Le teny hoe manao poieo amy teny grika, zany hoe
manao na ko mamboatra na mpamokatra na mampiatra be de be ny dikany. Ito zany raha ohatra ka tena mandray arabaky teny ny teny nampiasaintsika de manao hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy mpamokatra ota na tsy mpiteraka ota na tsy mpamolavola ota na tsy mpanefy ota na tsy loharanony ota. Mazava be zany fa eto tsika hoe tsy hita zay satria ny teny malagasy tonga de teny ray le manota fa raha miteny grika ny saraka izy misy lay poeo zany hoe tena mpamokatra mihitsy zay mahatonga ery ambony ery manao hoe ny devoly no mpamokatra ota amin'ny andininy fahavalo. Ny zanak'Andriamanitra mpamokatra ny fahamarinana, ny zanak'Andriamanitra de ivoahan'ny fahamarinana, loharanony marina, zay ny zanak'Andriamanitra. Aza vela mitaka anareo fa izay manao ny marina no marina, zany hoe izay manao zany izay mpamokatra ny marina, mpamolavola ny marina no marina. Dia eto kosa ny devoly no mpamokatra ota, tsy vitany hoe manota fotsiny fa mpamokatra mihitsy fahotana. Ohatran'ireny hoe milina mpamokatra fahotana reny, mieritreritra karazam-pahotana, mpamokatra fahotana, zay mihitsy ny teny raha mampiasa le teny hoe poieo hoe izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly no manota hatramin'ny voalohany, ny devoly no mpamokatra fahotana hatrany am-polohany, pikaroka mihitsy ivoa isina fahotana be deaibe, zay ny dikany. De eto ara de izy amin'ny 15 manao hoe noho zany izay naterak'Andriamanitra dia tsy mpamokatra ota izy akory ary tsy mahay an'zany mamokatra ota zany izy. Satria nahoana hoy Jaona eto? Satria ny vony no mitoetra ao aminy. Ny von'Andriamanitra zany io, ny voan'Andriamanitra teny hoe ny vo tsara, fiteny moa io fa tsy tena hoe raha miteny mantsika hoe vo amin'ny teny grika de karpos le izy, zany hoe milaza voankazo zany fa tsy vo loatra ny resahany eto, tsy karpos loatra ny resahany eto fa sperma zany resahana, vo resahany eto zay nazahoana ny teny frantsay spermatozoïde, sperma izay midika hoe semence, zay nazo ilazana azy. Ao anatin'ny zanak'Andriamanitra zany de misy tsimoka tsara, misy tsimoka tsara izay mamokatra ny zavatra marina, tsy misy tsimoka mpamokatra ota akory ao anatin'ilay zanak'Andriamanitra. Ao anatintsika io zany dia misy tsimoka nataon'Andriamanitra antsika io Jaona izay mamokatra zavatra tsara ka mahatonga atsika tsy afaka mamokatra ota. Izany hoe itsika zany de zao mpamokatra zavatra tsara fa tsy mpamokatra zavatra ratsy, tsy mpamokatra fahotana, tsy mpamokatra zavatra mpanimba, tsy mahay mamokatra an'zany tsika, tsy mahay mamoa an'zany tsika satria ny vo ny semence ao anatitsika de zao semence na mamokatra zavatra tsara, semence napetrak'Andriamanitra na semence an'Andriamanitra. Inona moa zany? Ny fahamasinana, ny fanahy masina. Io tenenin'ny Paoly matetika, teolojian'ny Paoly mazava be mihitsy ndro manana toko fahavalo fa ny fanahy masina ato anatitsika, zay toeran'ny fanahy masina no itoeran'ny fahafahana. Zany hoe rehefa ny fanomezana tsara indrindra ny men'Andriamanitra atsika, mazava ho azy Jesosy Kristy tompo, tsy ny vola samy-karena akory ny fanomezana tsara indrindra ny men'Andriamanitra atsika fa ny zanany malalany izay nomeny atsika hamonjy atsika ary ny fandraisantsika n'io zanak'Andriamanitra io no mahatonga atsika itoeran'le fanahy masina ty anatintsika. Ary io fanahy masina ty anatintsika io Paoly, io Jaona eto, io no mitoetra ato anatintsika ka mahatonga atsika ho mahay mamokatra zavatra tsara, tsy mpamokatra ota intsony. No zany raha miteny Jaona eto manao hoe tsy mahay manota intsony dia tsy mpamokatra ota, zay ny heviny voalohany, tsy mpamokatra ota, tsy mpanao ota fa izao ary tsy mahay manao an'zany, tsy mpisain-dratsy, tsy mpieritreritra ratsy, tsy mpieritreritra ota, tsy mpanao tetikajy ratsy, tsy mpanao kajikajy ratsy hamoka, tsy mahay an'zany tsika, tsy nampianarina an'zany tsika. Ray maka fony tamin'ny toeram-panomanana mpitandrina
dia nanontany any pasteur Gotrondrain Johnson isan'ny ataontsika hoe théologianina dogmatisianina malagasy nanazay izy azy mihitsy raha tsy ohatra hoe voalohany mihitsy ary tama malagasy zay théologianina malagasy Gotrondrain Johnson betsaka ny hirany foronina ao anatin'ny firanantsika io tompo tsy takatra ira fa telo amby telopolo tsy angina reny izy io na raiky amby dimapolo sy telonjato be de be ny hirany foroniny pasteur Gotrondrain Johnson. Fa anankiray am'izay fanontaniana napetraky ny mpianatra taminy manao hoe ono a pasteur fony nampianatra izy zany inona kay ny dikan'lay hoe miteny ratsy ny fanamasina aza vao pasteur hoe inona ny dikan'lay hoe miteny ratsy ny fanamasina de ny meme izy de niteny manao hoe amy fanetretena ozy za tsy mahay an'zany tsy haiko zany de nihiratra ny mpianatra fa ahoana pasteur tsy haiko zany o satria tsy mbola nanao an'zany ary nareo koa tsy mahay an'zany satria mbola tsy nanao an'zany zay manao an'zany no mahay an'zany zay efa nanao an'zany no mahay an'zany fa isika tsy mahay an'zany satria tsika tsy nanao an'zany eto de mifanandrifidritra am'izay tsy fantaritsika ny mpamokatra ota tsy fantaritsika le ota satria tsika tsy mpamokatra ota de mametra-panontaniana asika inona zany mpamokatra ota tsy haitsika ny mpamokatra ota satria ny fanahin'Andriamanitra ny atao anatintsika de mpamokatra zavatra tsara isika araka ny tenenin'ny Paoly amy Galatiana 5:5 inona ny fikarin'ny fanan'Andriamanitra atao anatintsika ny fitiavana ny fahalemem-panahy ny fandeferana hoy Paoly ao amy Galatiana 5:5 fa izao ny hevin'ny faharoa raha mamaky eny andininy koa sika hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota ary tsy mahay manota mihitsy izy satria naterak'Andriamanitra. Jona manazava ny ihany amy toko faharoa manao hoe tsy mahay manota koa sika satria efa manana mpisolo vava ao amy Kristy. Itsika zany zanak'Andriamanitra tsy hoe tanteraka akory sika arak'ilay nresahantsika tamy amy voalohan'ilay ohatra teo hoe tsy hoe tanteraky tsika fa izao eo ihany le olombelona na lay takan'raisitsika tam'ilay grefy teo hoe eo ambany eo any lay fototra de ry ambony ery le mamovo tsara de ao ihany le maha olombelona tsy hoe lasa anjely akory sika rehefa nandray an' Jesoa ny hoe olom-baovao no naterak'Andriamanitra de olombelona ihany fa tsy hoe lasa anjely akory ary satria olombelona isika de mbola ao anatintsika eo ihany zany lay fototra saingy zao ao anatintsika io fototra io ao anatintsika le olombelona mpanota mbola eto an-tanitsika saingy zanak'Andriamanitra isika de izao tsy manota isika tsy hoe tsy manota isika fa izao no amarinina isika noho ny amy Kristy manana solo vava isika de isika eo anatrehan'Andriamanitra zany tsy manota satria tsy afaky ny mandaingy itsika eo anatrehan'Andriamanitra fa isika dradray mety za Andriamanitra inge marina fa tsy hita miariaro ho mpanoterena any ery angamba isika fa izao fantatsika ny tenatsika fa manota mbola tezitra ihany mora sozitra malaina misy fotoana tafitohana ka miangona misy fotoana tafitohana amy namana misy fotoana te hamaly misy fotoana te hitrotra misy be de be zavatra mety mety fantatry ny tenatsika hoe andikatsika lay didin'Andriamanitra na dia tsy lay mivandravandra be mety ho takizay etreretiny reny ihany aza fa izao kosa nefa manana solo vava eo amin'ny ray isika ary Andriamanitra rehefa mijery atsika dia tsy ilay fototra ny jereny tsy ilay fototra ny jeren'Andriamanitra fa lay grefy eo amboniny jeren'Andriamanitra na de eo aza lay fototra ratsy be iny le fototra iny zany le mamelona n'lay grefy aty ambony de zao tsy iny ny jeren'Andriamanitra tsy iny ny hitan'Andriamanitra fa Jesoa no hitany eo amitsika zay mahatonga ny Jaona miteny manao hoe tsy mahay manota isika tsy manota isika tsy hoe tena tsisy tokoa zany fa satria Jesoa no hitan'Andriamanitra eo amitsika Jesoa no misolo vava ao atsika Jesoa no avocat o Jaona mana solo vava raha misy manota hitantsika amy Jaona faharoa azotsika vakina kely vetivety hoy Jaona amin'ny andininy faharoa amy Jaona voalohany toko faharoa ary raha misy manota
de manasolo-vava ao amin'ny ray isika de Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, tsy noho ny atsika ihany fa noho ny an'izao tontolo zao koa. Mazava ho azy tsy manota isika satria manana an Jesosy. Jesosy manamarina atsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka raha evam-bolana hoe tsy manota eto na tsy mpanahota eto de zao fanamarinana amin'ny finoana heviny, fanamarinana nataon'i Kristy atsika. Inona antsika zany de afaka malalatra mpamaranana? Ny fananantsika an Jesosy de mahatonga atsika manana sata vaovao, de satan'ny zanak'Andriamanitra. Fitiavana nasehon'Andriamanitra zany, ary fahasoavana no andraisantsika an'io sata io, fahasoavana sy finoana io. Noho zany tsy mpamokatra hota isika, ary na mety ho manota isika de mahay mibebaka ka marinina isan'andro. Noho zany tsy mpamokatra hota isika fa mety manota amin'ny maha olombelona, saingy zao iny mpanota maha olombelona iny de efa niforatsika sy nibebahantsika tamin'Andriamanitra, ka marinin'Andriamanitra isika de toy ny marina eo anatrehan'ny mandrakariva. Ary eo no mamarana azy tenenin'i Paoly manao hoe tsy hoe satria no hamarin'Andriamanitra ho Paoly de hanota foana, miaka za nge fa namarin'Andriamanitra de hanota foana, tsy manao zany, tsy zany ho Paoly. Tsy hoe satria betsaka ny fahasoavana de hanota, tsia, farakaraky ny abetsahan'ny fahasoavana no ahatsapanao ny mahampanota anao ka mahatonga anao manana rikoriko ny fahotana ka tianao tsara mandrakariva. Afaka malala amin'ity talata ity ara de manome toky anao ny tompo fa efa navela ny helokao, efa navela ny helokao, ary efa no amarininy tamin'ny alalan'i Kristy ianao, satria nino ny famelan-keloka mena atao amin'ny hazo fijaliana de tonga zanak'Andriamanitra. Ary satria zanak'Andriamanitra ianao de tsy mpamokatra hota, tsy mpamolavola hota, fa mpamolavola zavatra tsara, loharan'ny zavatra tsara, ary marina mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra de mandehana amin'ny fitiavan'i Kristy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay mampahery anay, satria zanakao Andriamanitra zay. Zanakao noho ny amin'ny Kristy Jesosy de omenao sata vaovao. Omenao sata vaovao zay satan'ny olona voavela heloka, tsy satan'ny mpanota ka lavitra anao Andriamanitra, fa satan'ny olona voavela heloka ka manana anao Andriamanitra, ary loharanony marina, loharanony tsara, loharanony fitiavana. De mivavaka zay tompo. Ta io ny tontolo andronay, ho tontolo andro ahitanay fifaliana, ho tontolo andro androsoanay amin'ny finoana, tontolo andro ray hamokaranay ny tsara izay efa ampitoerinao ty anatinay. Vavaka zay tompo, ampahery orona mandrakariva aminao. Ataovy mitoetra ty anatinay ny fanahin'ny fandeferana, ny fanahin'ny finoana, ny fanahin'ny fifaliana, fanahin'ny fanekena, fa sambatra izahay manana anao. De ataovy mahavokatra tsara zay amin'ny fanolora-tena. Zao karemy zao de ataovy mahazona ny finoana sy ny fitiavana anao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.